Izay ny amin'ny voavio fa andray ireo fihaonana tampony iraisam-pirenena roa lehibe i Madagasikara amin'ity taona ity. Mandroso ny asa fanomanana amin'izany hoe ny filoham-pirenena Ery Rajaonarimampianina na dia eo aza ireo fanaratsiana sy ny fanatsakanana amin'ny endriny maro. Isika moa zany zao fa ny farana omaly fakomaly efa andro vitsivitsy zay lay fihaonana andeha atao fihaonana tampony tsy maninona fa azo lazaina am'izay le izy andreo parlementaire avy any amin'ny tany teny frantsay na francophone zany amanjato ny délégation na tonga teo amin'ny continenta efatra tonga teo ary dia afaporo zareo amin'ny zavatra zay nisy teo na ny fandaminana zany na ny adevitra ary ny fandraisana andro zareo ary ino zany dia azo lazaina hoe fa dingana anankiray iny efa hitarafatsika sahady ny fikarakarana sy ny fandraisatsika ny fihaonana tampony manaraka ao ny komeza amin'ny volana oktobra dia ao lay fihaonana tampony fahinana amby folo ny francophonie amin'ny volana novambra efa tena ao anatintsika mbola manohy ny manatevina ny fikarakaranatsika satria izy tomatsika lesona koa zany ny zavatra nisy ohatrany tamin'ny farany teo ary mazava ny tenin'ireo tompona andraikitra rehetrarehetra ninonina fihevitry ny sasany hoe anakanana zany ny rehetra tany valopolo no anatin'izany francophonie zany ny mpikambana raikitra sy ny reo atao hoe observateur mpanaramaso ao anatin'le izy reo rehetra reo zany dia miara-mihevitra fa mirositsika amin'izao fotoana zao mandeha maka amin'ny reo fihaonana tampony reo.